Vous avez trop de papier dont vous ne savez pas trop quoi en faire? Pas de problème. Donnez-les à Gas Paper Point, une entreprise qui s'est spécialisée dans la transformation des déchets papier. Elle se chargera d'en faire de jolies belles choses en papier recyclé. Ces bouts de papier, par exemple, proviennent des écoles et des entreprises qui collaborent avec la société. Les morceaux de papier, non encore maculés, sont d'abord déchiquetés avant de passer au processus de transformation dans une machine. Zany hoe taloha zay mitoto tamin'ireny sy fanoto mihitsy mazava ho azy fa ambany be ny vokatra azo tamin'izany. Dia rehefa nitombo ny commande dia tsy maintsy nanova fomba fiasa dia nampanamboatra n'ity machine ity enfin efa tsy mpianatra intsony moa zany fa sortant ny vodivorony nampanaovina anazy. Dia mahazo patte ohatran'izao zany dia io no averina ho lasa taratasy rehefa avy eo. La pâte est ensuite étalée dans un récipient percé, puis égouttée, pressée avant d'être séchée. Pour le papier blanc, le séchage peut prendre jusqu'à 6 heures par temps chaud et ensoleillé, et entre 3 à 4 heures pour le papier marron. Dans une démarche encore plus écologique, Gas Paper Point peut aussi parsemer le papier d'objets naturels ou organiques selon la demande du client. Isan-karazany indraindray légumes, indraindray aromaty, indraindray voninkazo ataonay amin'ilay izy. Dia ataony any amin'ny carte de visite ohatra na ohatran'izany. Dia rehefa tsy ilain'ilay olona intsony ilay carte na verivery eny ilay carte dia maniry ilay izy rehefa avy eo. Dia manome lasa zezika ho an'ilay volo ilay taratasy sady manome zavamaniry. L'idée de créer cette entreprise est née d'une rencontre entre Hilda Sinzou et son actuel chef d'atelier qui était déjà dans la papeterie auparavant. Nisy fotoana i Maina izay chef d'atelier moa zany mpanao papier antemoro dia tsy nanana akora fototra intsony ry zareo satria ilay akora fototra nampiasaina hatramin'izay réglementé miavitsy dia mialafo dia mijanona tsy niasa intsony ry zareo. Dia taty aoriana ny fanantony izahay dia nifampiresaka hoe maninona mora ohatra fampizana ihany ilay fanaovana an'ilay papier fa ataontsika papier recyclé ilay izy izany hoe tena anodina taratasy. D'autant plus hoe rehefa mandeha eny rehetrarehetra eny ianao mijery ny fako taratasy any anatin'ny poubelle sy ny ohatran'izany dia mahita hoe be dia be ny taratasy.